zay ny amreny fitombavao reny farany zava-mitranga o Soamahamanina kosa dia mifantatra moa zany dia nampiatona ny asa fitrandrana nataon'ilay orinasa Sinoa taorian'ny fanapahan-kevitra eo anatrehan'ny hetsika izay ataon'ny mponina any an-toerana ny ramin'ity orinasa Sinoa ity izay mitondra ny fomba fijery ny makasika ny asa fitrandrana izay ataony ao amin'ny commune tamin'ity androandroany ity ny ramin'ny ty orinasa ity zany hoe ny solotenan'ny orinasa moa zany tena nambara fa manaja ny fenitra amin'ny feny tontolo iainana ny asa ataon'ny orinasa ary manana fahazoan-dalana ao amin'izany izy ireo. Tany sy mirefy efatra ambi-ambolo kare no nahazona lalana hotrandrahan'ilay orinasa Sinoa Jiuxing Mine SARL ankehitriny anefa mbola vo enina hatramin'ny 7 kare fotsiny no hotrandrahana. Manaja ny fenitra amin'ny feny tontolo iainana araka ny lalàna fitrandrahana type 1 navoaka ny fitondram-panjakana ahafahana mitrandraka mandritry ny 7 taona sy ny boky nandraikitra na cahier de charge avy amin'ny bureau national amin'ny sahanany tontolo iainana ity orinasa Sinoa ity. Misy bassin maromaro moa reo dia avy eo satria le izy circuit fermé araka an'le cahier de charge zay nameny ONE zany dia tsy maintsy manaja an'izay circuit fermé zay ny orinasa. Dia misy rano maloto mivarina amin'ireo bassin de décantation reo dia avy eo ary amin'ny bassin farany ary dia rano madio no hita dia iny rano madio indray zany no récupérena hoentina hanasana ny vokatra hoentin'ny camion aty amin'ny machine de lavage. Manaroatra miteny amintsika eto fa tsy mampiasa produit chimique ny orinasa Jiuxing Mine eto. Vokatra izay fananjana ny fenitra amin'ny feny tontolo iainan'izay dia mbola tsy nisy na alika na omby na trondro maty vokatra ny fitrandrahana nataon'ny orinasa. Lavin'ity tompony andraikitra ity ihany koa ny fisin'ny fofona mahery vaika mivoaka avy eo amin'ny tany trandrahana. Ny orinasa dia mbola ao amin'ny phase préparatoire ary ao amin'ny phase na construction na le base hitantsika io dia mbola base provisoire. Vao malomaly ingeny nataony ouverture de chantier officiel ka ataoko fa mbola tsisy hoe mbola tsy tonga any amin'ny phase d'exploitation proprement dite zany ny orinasa fa ny test aloha dia manohy ny test ny orinasa amintsika miteny zao. Tsy nanafina ny alahelo ny orinasa Jiuxing raha nahato ny asa fitrandrahana ataony tsy mbola nisy fandikan-dalàna tsikaritra nataony tokoa ka hanitarika izao fepetra zao. Etsy andanin'izany efa nampiasa vola be ny orinasa mba andraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ka maniry mba ho vonjomaika izany fepetra fampihantoana izany.